Mbola faly tafaradalana aminao hatrany ny tenako tokony laisovoka vavy ato anatin'izao fampahalalam-baovao izao manasanao anaraka izany atry amin'ny faran'ireo vaovao izany songadina indray raha moa tsy tonga indray tamin'ny ora farany filoha teo aloha marika raha valomanana raha toka tokony anatrika ny fihaonana an-tampony izay nikarakaray ny FFKM etsy amin'ny CCI vato tamin'ity androany ity ny sokatra androany eto andro moa tamin'ny fomba ofisialy izay fihaonana an-tampony nikarakaray ny FFKM izay nihaonany tamin'ireo filoha telo eto an-toerana fa hitarina ao anatin'ny enim-bolana indray kosa ny fifanarahana eo amin'ny fanjakana malagasy sy ny mpandraraha ara-tsolika mikasika indrindra ny fitazomana ny vidin'ny solika avy hatrany ary isika dia hiditra ao anatin'ny matoa-teny-baovao ny lafiny ara politika moa sy mikasika ihany koa ny fihaonana izay isan'ny songadina tamin'ity androany ity no entintsika nikafana n'ity fampahalalam-baovao ity tamin'ny alalan'ny fanompoam-pivavahana iraisam-pinoana izay nitanterana tetsy amin'ny ekara Andohalo moa no nentina nanokafana tamin'ny fomba ofisialy ny fihaonana an-tampony tamin'ity androany ity tsy tonga nanatrika izany tsy teny an-toerana moa ny filohan'ny fahefana avy tetezamita. Nosokafana tamin'ny fanompoam-pivavahana iraisam-pinoana natao teto amin'ny ekara Andohalo io maraina io ny fihaonana an-tampony karakarain'ny filan-kevitry ny fiangonana kristianina malagasy na ny FFKM ka nitarika amin'ny fanompoam-pivavahana tamin'izany ny filoham-piangonana efatra amin'ny rahalahy. Tonga nanatrika ity fanompoam-pivavahana ity ny amiraly jijeratsiraka, profesora Zavelbert, ramatoa Aloha Valomanana, mpanao politika maro sy ny fiarahamonim-pirenena ary sivily. Tsy tonga niatrika ny fanompoam-pivavahana kosa ny filohan'ny tetezamita Andrinirina Rajoelina. Nifantoka tamin'ny fifamelan-kely ka ny fanompoam-pivavahana no tanterahana androany. Tamin'izany ihany koa no nanambaran'ny FFKM fa mitony asa fampihavana na tanterahanizy ireo. Nisy ny taratasy avy amin'ny Sadek novakiany Monseigneur Odon Razanak'olona nandritra ny fotoana izay nilaza fa fotoana mety tsara izao hanaovana ny fampidiniana eo amin'ny samy malagasy ary manohana izany ny Sadek. Momba ny fiverenan'ny filoha teo aloha marika raha valomanana dia nilaza ny Sadek fa miankina amin'ny fiarovana azy izany. Izay izay ny zavatra mazava aminay dia izay voalaza ny Sadek izay dia izay ihany no azo izy misy condition izay tiandrasanay tiandaranay izay fa fanirina dia fa ny voalaza ao izay hoe miana fa tsy afaka maly an'izay ataonaika anao zahay ny misy dingana ela be io zavatra io fa efa nilazaina teo moa izay misy dingana zavatra tsy vita vetivety fampihavanany ty raha izay cinéma no ataontsika ary comédie fa misy fandraisan-drahatra maharitra izy io avelay andeha zay zavatra izay ary asan'Andriamanitra izay ho an'ny fihaverana. Ny taratasy nalefa ny Prime Ministra kosa dia nilaza fa ho raisina tana ny fiarovana ny dingana nataon'ny FFKM no toa teny amin'ny CCI vato avy eo ny fihaonana taoriany ny fanompoam-pivavahana.